Mbola fifaliana ho andray no miaraka aminao amin'ity andro faharoa izay anarahantsika ny fandalinana momba ny bokin'ny apokalypsy ity. Ary miratio aramirary ety am-piandohana mba tsy ho fotoana verimaina izao fiarahantsika mandinika ny soatra masina izao fa hitondra hery ho antsika hatrany. Androantsika dia hiresaka manokana ny amin'ny hoe fanalahidy entina mitrandraka ny apokalypsy, mitrandraka miaraka amin'ny mpamorona. Zay no zavatra ifampiresantsika androany ary anomboka isokatra bebe kokoa ao anatin'ny fandinihana ny bokin'ny apokalypsy tsika ka misy zavatra izay omenanao ahafahana manao an'izany. Mialohan'izay dia andaotsika hiaraka hanondrika alohantsika dia hivavaka. Tompo malalo, tsy mitsahatra no misaotra anao zay no ny fitahinao fe nanomezanao anay tombonandro sy fotoana hahafahanay mianatra ny bokin'ny apokalypsy. Koa ankehitriny ary ray malalo, sokafo ny sainay. Malaza ho sarotra ny bokin'ny apokalypsy ary betsaka no tsy rototra ny aminy. Kanefa ray malalo, mety izy ianao androany hanampy anay. Anokatra ny sainay, atakaranay zay tiany ny teninao ambara ary hitondra hery, hitondra fitahina, hitondra famonjena ho anay zany teninao zany. Mety izy ary ianao atanteraka an'izany fa tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Andao ary ho jerevantsika zay zavatra tokony tsara ho fantatra aloha amin'ny bokin'ny apokalypsy mba ahafahantsika mitrandraka sy mandalina azy. Ny bokin'ny apokalypsy dia karazana lahatsoratra na antsoina hoe genre littéraire ary miavaka amin'ny nanoratana ny bokin'ny apokalypsy io. Lahatsoratra apokalyptika moa ny filaza azy. Ka noho izany dia voalohany indrindra faminaniana mifandraika amin'ny tantara eto amin'izao tontolo izao izy io. Raha tenenina amin'ny teny frantsay dia le hoe histoire universelle no ambarany. Ary ny tantara zao tontolo izao mihitsy no ambaran'ireo dinidinika ao amin'ny boky izy raha be manahaka. Tantara eto amin'izao tontolo izao tsy zavatra hoe noforonina fa tena zava-misy eto amin'izao tontolo izao mihitsy. Ary ny faharoa, mifandray tendro amin'ireo faminaniana efa voalazan'ny boky hafa ao amin'ny baiboly ny bokin'ny apokalypsy. Zany hoe marakitra ny zavatra nisy hatreo amin'ny famoronana ka hatramin'ny faran'ny tantara mihitsy io bokin'ny apokalypsy io. Izany ma amboim-peona ny boky amin'ny baiboly rehetra ny bokin'ny apokalypsy. Raha mamaky ianao amin'ny apokalypsy toko voalohany andininy fahavalo, apokalypsy toko voalohany andininy fahavalo dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nijerevantsika teo moa zany fa tiako ny mamerina azy. Izao no alpha sy omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Ao no ilazan'i Jesosy fa izy ny fiandohana miresaka ny amin'ny famoronana zany. Ary ny ankehitriny amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao sy ny taloha efa ela tany ary no avy dia ny fiavian'i Jesosy. Ilay hitantsika tary amin'ny bokin'ny apokalypsy vao nanomboka ny toko voalohany andininy fafito dia Jesosy avy eny amin'ny raolanitra no hita. Ao amin'ny bokin'ny apokalypsy zany no miorina zany zavatra rehetra zany. Ny famoronana vanim-potoana iainantsika ankehitriny eny hatramin'ny fiavian'i Jesosy dia hita sy ambara ao amin'ny bokin'ny apokalypsy. Apokalypsy 2:20-13. Izany alpha sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Lazaina ao miverina indroa zany zay ny filazan'i Jesosy ny amin'ny hoe ma-alpha sy omega azy ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy. Ny fahatelo zay tsara ho fantatra ao amin'ny bokin'ny apokalypsy dia izao. Mampiasa an'ireo voambolana milaza toe-javatra efa voalazan'ny boky hafa ny apokalypsy. Raha mijery an'ireo boky ao amin'ny baiboly isika, ireo teny maro zay nisoratanao dia mampiasa an'ireny voambolana ireny ny bokin'ny apokalypsy izay lazaina moa fa boky nisoratana farany tao amin'ny baiboly. Ilayntsika ilaza ohatra. Raha mijery tsika dia ny teny hoe fahagola ampiasain'ny apokalypsy eo toko voalohany. Fa io teny fahagola io ihany koa dia ampiasain'ny Daniel toko fafito. Biby efatra izay lazain'ny apokalypsy toko 17. Io biby efatra io koa dia ampiasain'ny Daniel toko fafito. Ny fitsarana izay lazain'ny apokalypsy toko 20, zany koa dia lazain'ny Daniel toko fafito. Ny zava-manan'aina efatra, apokalypsy toko 4 miresaka an'izany. Ny Ezekiel toko voalohany sy ny toko 10 ihany koa miresaka an'izany. Ny teny hoe famaizana izay lazain'ny apokalypsy toko 1 dia hitanao amin'ny bokin'ny Ezekiel toko 4. Marika eo amin'ny andro lazain'ny apokalypsy toko 7, hitany amin'ny Ezekiel toko 7. Ny fampiasana ny anarana soavaly ao amin'ny apokalypsy toko 1 dia hitany amin'ny Zakary toko voalohany andininy 1. Ary ny teny hoe Babilôna hita amin'ny apokalypsy 17 sy ny 18 dia voasoratra ao amin'ny Jeremia toko 15 sy ny 20. Zavatra faefatra tsara ho fantatra ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy dia izao. Mampiasa ohatra amin'ny sarina tandindona, symbolisme mba ampitana hevitra ny bokin'ny apokalypsy.
de ray laza ohatsika ny biby na bibidia rehefa ny bokin'ny apokalipsy no miresaka hoe bibidia de nytiany resana de ny fanjakana na fahefana lazana any amy Daniela toko fafito andininy telo amby roapolo no zay fahefana izay. Ny tandroka resaka mikasika ny tandroka anehoana tandindona ny bokin'ny apokalipsy zay milaza hery mariky ny hery zany raha ny baiboly diem ny mijerevana ao am'ilay noty hoe zéro momba ny apokalipsy toko fadimy andininy fahenina de milaza tsara ny hoe hery io izy azavainy ary amin'ny footnote zany teny zany. Tandroka zay milaza fanjakana lazay Daniela toko fafito ny andininy fadimy amby roapolo. Ny teny hoe rivotry tandindona ampiasain'ny bokin'ny apokalipsy zany mba ilazana ady ilazana hery manapotika any Jeremia 7:20 andininy fahenina amby telopolo sy ny fahafito amby telopolo misy an'izany resaky zany am'izany keo Jeremia toko fadimy amby roapolo ny andininy roa amby telopolo, Daniela toko fafito andininy faharoa, ny apokalipsy toko fafito andininy fahatelo. Ny kintana rehefa mampiasa ny kintana ny bokin'ny apokalipsy lazay ny tandindona dia anjelo ny tiany aseho am'izany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy faharoapolo, ny Joba valo amby telopolo andininy fafito koa mampiasa zany teny kintana izany, ny Isaia 11:10 andininy faharoa amby folo ihany koa dia milaza an'izany. Rambo mampiasa ny teny hoe rambo zay symbolisme amin'ny bokin'ny apokalipsy milaza fitakasilaingy izy io ary teny hita any amin'ny Isaia zany any amin'ny boky hafa Isaia toko fasivy andininy telo amby folo sy 11:10 ka de ho fongoran'i Jehova amin'ny Israely indray andro monja ny lo sy ny rambo, ny sampany fisy ny zozoro, ny lo olona sy ny manan-kaja, ny lo ary ny mpaminany zay mampianatra lainga ny rambo. Mampiasa n'izany sariteny zany ny bokin'ny apokalipsy. Ny vehivavy sariteny ampiasain'ny apokalipsy na symbolisme zay milaza fiangolana. Hitanao any amin'ny Isaia 4:20 andininy fadimy sy ny fahenina miresaka an'izany. Ny Jeremia toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fadimy, ny andininy faharoapolo, ao anatin'ny Korotianina faharoa toko faha 1:20 andininy faharoa, Efesiana toko fadimy andininy roa amby roapolo sy ny 5 amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo, ny Hosea toko faharoa andininy valo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo laza mikasika ny vehivavy io zay anehoana mikasika ny fiangonana. Ampiasain'ny bokin'ny apokalipsy ihany koa zay hita any amin'ny boky hafa ny teny hoe rano na ranomasina zay entina maneho vahoaka izany teny izany. Ny apokalipsy 7:10 andininy 12 sy ny Isaia 7:10 andininy faharoa amby folo. Ny andro ray ara-paminaniana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia entina ilazana taona iray ara-tantara ara-baky teny. Tatsika fa mampiasa sary teny foana ny bokin'ny apokalipsy. Rehefa milaza zany izy andro ray ao amin'ny apokalipsy de taona iray ara-baky teny ny tiany tenenina. Vao marina zany amin'ny Ezekiel toko faefatra ny andininy fahenina. Fetrandro ray rehefa milaza zany fetrandro ray zany ny bokin'ny apokalipsy zay hita any amin'ny teny hafa ihany koa dia manambara 700 andro ara-tantara izy na heritaona zany ao amin'ny Daniela toko fafito andininy fahadimy amby roapolo. Ny zavatra fahadimy zay tokony ho fantaritsika de zao mampiasa ny isa na taremarika hoenty maneho hevitra ny bokin'ny apokalipsy. Nanoratra an'izany moa rabe manahaka ary manazava an'izany izy. Ny isa telo raha raisina ohatra amin'ny bokin'ny apokalipsy de io isa telo io de maneho an'Andriamanitra, maneho fahamasinana. Apokalipsy toko faefatra andininy fahavalo ny tapany faharoa de zao ny teneniny: masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy to ilay taloha sy ankehitriny ary ho manak'izay. Miverina intelo ny teny hoe masina milaza fahamasinana. Ny andininy fahasivy amin'ny apokalipsy toko faefatra ary raha ny zavatra mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de izay velona manak'izay manak'izay. Ny zavatra telo tanysay hanome voninahitra, haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Laza maneho an'Andriamanitra ny zavatra verina intelo. Ny andininy 1:20 ao amin'ny apokalipsy toko faefatra: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andrainy voninahitra sy ny haja ary ny hery. Ny tanisa zavatra intelo ny bokin'ny apokalipsy rehefa ilaza momba an'Andriamanitra izy. Zay ny isa telo. Ny isa efatra ao bokin'ny apokalipsy de zao maneho an'izao tontolo zao na le kosmos. Raha ny isa telo maneho an'Andriamanitra, ny isa efatra kosa maneho an'izao tontolo zao. Fazatany efatra hitany amin'ny Isaia 2:10 andininy 12 sy ny Ezekiel toko fafito andininy faharoa. Rivotra efatra amin'ny tany ao amin'ny apokalipsy toko fafito ny andininy voalohany. Ny isa fito inona indray ny ambaran'ny isa fito? Ny isa fito ao amin'ny bokin'ny apokalipsy
dia manambara ny momba an'Andriamanitra, maneho fahamasinana na fahatanterahana eo amin'ny toetra sy ny asan'Andriamanitra io isa fito io. Ndeha ray ohatritsika fito andro teo amin'ny famoronana amin'ny Genesis toko voalohany andiny raika amby telopolo, ary tsara indrindra izany. Any amin'ny fahafito andro dia hita fa tsara indrindra, maneho fahatomombana, maneho fahatanterahana momba an'Andriamanitra, maneho fahafenona, izany isa fito. Ary hitatsika zany rehefa ny malagasy no mba nisy tera-bao dia mandeha nitsodrany hoe miteraha fito lahy sy fito vavy laza fahafenona zany akory tsy arabaky teny hoe tena hiteny teraka 400 zany ny fanirina, fa milaza fahafenona rehefa tena aizina be ny tiana ho tenenina dia hoe aizy pito feno tanteraka zany. Raha ohatra ka misy hanina zay lazaina fa tsara dia hany pitoloha, zany lazaina ao anatin'ny baiboly. Ary miverimerina imbalo amin'ny valopolo ny isa fito amin'ny testamenta vaovao, ka ny 9:10 amin'ireo eo amin'ny apokalipsy daholo no ahitana azy. Averiko indray mandeha, miverina imbalo amin'ny valopolo ny isa fito ao amin'ny testamenta vaovao, ka ny 9:10 amin'izany dia eo amin'ny apokalipsy. Dia andeha inge somary ataotsika ny resaky 9:10 dia mira 7 fois 7 plus 7, zany hoe misy fito intelo. Ny telo araky ny atsika dia manambara momba an'Andriamanitra, ny fito manomeo fahafenona, ka ny io isa fito zay miverina ny 9:10 ao amin'ny apokalipsy dia maneho an'izany fahafenona izany. Mahafinaritra ny mitraraka nyity boky ny apokalipsy ity, fa tena tsara ary ahitan-javatra le izy. Ny isa 12, ny isa 12 dia isa masina maneho fahatanterahana. Vavahady 12 ao Jerosalema vaovao ohatra, maneho an'izany fahatanterahana zany. Isa maneho zavatra natao hitombo sy hitatra ihany koa nefa ny isa 12 rehefa jerevana ao boky ny apokalipsy, ohatra hoe foko 12 amin'ny Israely tsy nijanona tamin'ny 12 tamin'ireo foko reo fa nitombo izany foko zany. Ny apôstôly 12 lahy tsy nijanona ao apôstôly 12 fotsiny, fa nitombo ny isan'ny mpianatra Jesosy sy ireo iraka izay tamin'izany vanim-potoana izany. Ny isa folo, ny isa folo indray dia milaza hamarona amin'ny endrika voafintana. Ary raha mijerytsika dia ny isa folo ny farany kely indrindra anehoana fizarazarana, maneho fiakana idiran'Andriamanitra atsehatra ao anatin'ny baiboly. Ao anatin'izany ny didy folo, tandroka folo, hafilona. Ny isa folo ny kely indrindra izay resan'Andriamanitra. Ary raha mijery ny boky ao anatin'ny baiboly isika dia ahita tokoa fa tsy milaza zavatra latsaky ny folo izy rehefa ilaza zavatra. Ny isa zato, isa hanoharina zavatra lehibebe na maromaro kokoa, rehefa hitombo ny isa dia ny isa zato no ilazana azy. Ny isa arivo anehoana hamaroan-javatra tsy voafetry, raha ny folo voafintina, ny zato zavatra maromaro, ny arivo kosa zavatra tsy voafetra mihitsy. Ohatra ny mira hoe arivo impolo, Daniela 7:7, Apokalipsy 5:5. Ary nahita sady nandre feon'anjely maro manodidina seza fiandrianany, ary nisany dia alinalina sy arivo. Entina ilazana zany fa mitombo mihabetsaka. Hitatsika zay ny isa, naneho isa maneho ny endrika ao anatin'ny apokalipsy. Hitatsika ihany koa ireo sariteny izay lazaina ao anatin'ny boky ny apokalipsy. Fa zao tsika dia resaka fitombonisa sy taremarika na combinaison des chiffres ao anatin'ny boky ny apokalipsy. Tsara ho fantatra zany satria ao anatin'izany no entintsika hitrandraka ny boky ny apokalipsy sy andinihana ny zavatra zay lazaina. Misy combinaison des chiffres ao anatin'ny boky ny apokalipsy. Ohatra 3 plus 4 égale 7. Ny 3 dia manambara ny momba an'Andriamanitra, ary ny 4 dia eto amin'izao tontolo izao. Ary ireo mitambatra dia manome isa 7 izay milaza fahafenona. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany andiny raika amby telopolo ianao sy ny Genesis toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ny telo ampiana 4 mira 7 izay miresaka momba an'Andriamanitra sy miresaka momba ny zao tontolo izao, dia mitondra ho any amin'ny fahafenona. Ny 3 fois 4 égale 12, telo ampitomboina 4 12. Hitatsika ihany lay maha-olombelona sy Andriamanitra dia tonga eo amin'ny isa 12 zay zavatra natao hitombo, zavatra natao hitatra. Isa iangan'Andriamanitra anorenana ny fanjakana io isa 12 io. Hitatsika tany amin'ny andro zanak'Israely, ny foko ny zanak'Israely 12. Hitatsika taty amin'ny andron'ny apôstôly, dia ireo apôstôly 12 lahy. Eo Andriamanitra no manomboka manainga ny isa
ny 3 fois 4 ny isa maneho an'Andriamanitra sy ny maneho ny olona nampifampitomboina dia manome 12 zay isa natao hitatra. Ary rehefa mijery indray tsika ny 144 000 4,400 hetsy zay resahana ao anatin'ny apokalypsy dia zao ny kady 12 ampitomboina 12 ampitomboina 1000. Ilay zavatra natao hitombo no nampifampitomboina dia nampitomboina amin'ilay isa betsaka. Ka ny 144 000 zany na ny 4,400 amby ray hetsy dia tsy hoe akory arabaky teny satria any amin'ny apokalypsy nametrahana azy fa arak'izay isa nahitatsika teo zay 12 ampitomboina 12 ampitomboina 1000. Zany hoe tandidina vahoaka maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny 144 000 fa tsy mitombona zany hoe io mihitsy ny isa any an-danitra ka dia ireo ihany ny olona ho any an-danitra satria misy milaza an'izany moa misy ireo toko-pivavahana zay tsy vonona ho any an-danitra izy fa ny azy ireo 144 000 ireo ihany any an-danitra fa zareo tsy ho any. Asakasaky zay tsy tapa-kevitra ho any fa dia ny baiboly mampaniomana atsika ny amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Ny isa enina zay fantatsika tsara fa 12 zaraina roa zany hoe maneho tsy fahatanterahana io satria ny 12 zay natao hitatra no sasahana dia tsy fahatanterahana. Toetra ratsy latsa-danja ny isa enina. Raha vao miresaka isa enina zany eo anatin'ny apokalypsy dia zavatra tsy ara-dalàna zany. Io isa enina io zany dia isan'olombelona izy io. Ohatra 9 andro famoronana tao anatin'ny 9 andro dia ny olombelona no foronina tamin'ny andro fahaenina. Olona tsy mila an'Andriamanitra dia ny Babela izany. Daniela 7:1 Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena 90 ny avony ary 9 ny sakany. Lay sary ngezabe nentina nanehoana fanompotrampy nanehoana Nebokadnezara mpanjaka nanehoana ny maha olona azy dia zao mirefy 90 ny havony ary 9 ny sakany. Ny fomba fanisana na fanrefesana amin'ny fototra amin'ny isa enina zany dia fampiasan'ny Babilôna hatramin'izay mihitsy io. Zany hoe système sexagesimal de Babylone. Tena ny Babilôna mihitsy no mampiasa an'izany isa enina izany ho fanisana. Nanao zany fanamariana zany moa dia Jacques Doucan soratana any amin'ny boky le hoe les cris du ciel any amin'ny page 12 note 12 ny misy azy. Zany hoe ny isa enina zany izay isa 7 maneho an'Andriamanitra na ny sorana ray dia tsy misy fahamasinana. Dia satria efa miresaka isa enina ihany tsika dia resahantsika ny isa 900 zay hita ao amin'ny apokalypsy. Zany hoe isa enina miverina intera midika fiantsina sy fisandohana ny fahefan'Andriamanitra mihitsy zany. Ilay Andriamanitra zay masa dia naverina intera. Mamaky ny Isaia 9:7 anao sy ny apokalypsy 9:7 dia ahita tsara zany endrika isehoany zany fiantsinan'Andriamanitra zany. Ny isa 3 sasany zany hoe 7 zaraina roa fempotoana isehoan-javatra ratsy izy io. Apokalypsy 2:12 sy ny 13 ny apokalypsy 2:12 ary ny Daniela 7:5. Ndao toizatsika ihany ny fijerena nisa ny isa 2:7. Ny isa 2:7 izay haitsika tsara ny fikajy fa 7 ampitomboina 9 averintsika foana ny saina. Ny 7 dia maneho fahamasinana sy fahafenona, ny 9 dia maneho isa an'olombelona. Ka rehefa ampifampitombona ireo dia zao asa ratsy te hitovizana na hanoenana an'Andriamanitra. Ilay fahamasinana na ampitombona n'ilay 9 isan'olombelona dia maneho asa ratsy hifaninanana amin'Andriamanitra. Ny 9 zany dia fiverimberenan'ny fitanisan-javatra na ilay antsoina amin'ny teny baiko hoe occurrence anamafisana ny tianambara. Ohatra tompo impito miverina milaza an'Andriamanitra. Tompo impito miverina milaza an' Jesosy. Alpha sy Omega intera ilazana momba ilazana momba an'Andriamanitra. Voalohany sy ny farany intera milaza an' Jesosy. Zany ho Alpha sy Omega. Teny fampiasan'ny Isaia hanehoana ny mpamorona zany ireo fiverimberenana ireo amin'ny Isaia 1:7 sy ny 4:7 ary 9:12 mpanjaka intera milaza an' Jesosy. Fa volombelona mahatoky sy marina intera ao amin'ny apokalypsy 1:5, 7:9, 10, 11, ny zanak'ondry imbalo amby 20 zany hoe inefatra
isan'olombelona miverina impito zay isa maneho fahafenona de maneho ny asan'andriamanitra feno am'le isa fito sy tanteraka teto atany am'isa efatra ny zanak'ondry mbala am'roapolo ny fiverenany ao anatin'ny bokyny Apokalipsy. Fanamasina verina indraiky am'roapolo telo ampitombona fito zay maneho momba an'andriamanitra sy fahamasinana. Jesosy miverina inefatra ambe folo zany hoe fito ampina ifito momba an'andriamanitra na mifanampito. Amin'ny Apokalipsy any ny Kristy miverina impito voazava ho azy fa le resaka momba an'andriamanitra io. Ny Jesosy Kristy io amin'ny Apokalipsy miverina intelo maneho ny fahafenon'andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy telo sy ny fito. Ny lanitra miverina intsivy ambe efapolo, ny sivy ambe efapolo raha ataony kazy de fito ampitombona fito feno sy masiny zany. Ny olona indray de miverina inefatra am'roapolo ao zany hoe enina ampitombona efatra tsy fahatanterana eto am'izao tontolo zao ny hevitry zany isa izany. Ohatrany somary miazakazaka ihany fa anjaranareo manaraka tsikelikely satria be deabe ny zavatra ifampiresantsika eo anatin'le isa zay azonareo jerevana miadany zany rehefa aveo. Ny Babilôna ao anatiny eo de miverina inenina Babela sy ny isa enina io araky nitatsika teo milaza isan'olombelona vo miteny hoe Babilôna fotsiny tsika de hitatsika ny zavatra ao ambadiky ny rideau am'izany Babilôna zany. Ny bibidia miverina inenina amby telopolo zany hoe enina ampitombona enina isan'olombelona na mifampitomboiny. Ny dragona miverina in-roambe folo ao zany hoe enina ampina enina. Misongadina zany ny isa enina zay isa maneho fanoerana an'Andriamanitra raha vo miresaka hoe Babilôna miresaka bibidia miresaka dragona de miresaka isa enina. Ny masoandro miverina in-roambe folo ary ny roambe folo zay fantatsika fa ny efatra ampitombona telo mikasika ny olombelona sy mikasika an'Andriamanitra. Volana miverina in-efatra fantatsika tsara fa maneho olombelona ny efatra. Ny kintana in-roambe folo efatra ampitombona telo. Misongadina indray ny isa efatra zay isa maneho an'izao tontolo zao naneho kosmosy eto am'ty resaka ity. Hitatsika tsara zany rehefa mijery ny boky ny Apokalipsy tsika fa misy zavatra zay tena tokony ho alalinina sy ho fantarina ao anatiny. Ny zavatra fafito zay fantarina ny boky ny Apokalipsy de zao fampiasana fikotian-javatra na taremarika mifandraiky amin'ny anaran-javatra na le antsona amin'ny teny baiko hoe système de géométrie na gématria. Raha be manahaka ihany no anisan'ny olona nandalina sy nijery an'izany izay ahitantsika foto-dresaka maromaro. Fampiasan'ny hébreu na ny romana na ny grika ka litera eo amin'ny alfabeta no maneho taremarika rehefa zareo no manao azy. Haitsika tsara zany. Ndao antsika ndray ohatra ny grika zao de mampiasa ny signe alpha égale 1 zany aminy, ny beta égale 2, ny gamma égale 3. Ny roma ndray de mampiasa ny i égale 1, ny v 5, ny x 10, l 50, ny c 100, ny d 500. Ny hébreu ndray de mampiasa ny alef ho 1, ny beta ho 2, ny jumelle ho 3. Filaran'ny alfabeta hébreu amin'ny salamo sy amby folo am'izany de ahitantsika an'izany resaky zany. Reo zany jerevantsika zao resaka resan'ny grika sy ny hébreu reo de zao ny ohatra fampiarana ndaotsika iresaka. Ny teny hébreu hoe naras zay midika hoe menarana de maneho ny isa 7,5 fantatsika tsara teo fa ny hébreu de mampiasa ny isa ho fanehoan-javatra zay mitovy amin'ny teny hoe masia na hoe messi ny dikany. Jerevy tsara naras mira hoe menarana maneho isa 7,5 mitovy amin'ny teny hoe masia zay midika hoe messi makatahaka. Azo everiny zany fa ny antony nakany de volo niendriky ny menarana zany de zao fiambonany toetra messi mihitsy io. Ny messi ihany no andresy ny menarana ny amin'ny farany araka lazay Genesis 3:5 satria modinaka ny endriky ny messi ny menarana kanefa dia messi ihany ny andresy ny menarana. Zavatra fahavalo fiverimberenany fitansan-javatra iray impito ao anatin'ny baiboly zay maneho fahafenona. Ao ny fiangonana fito ny Apokalipsy 1:1-4, ny fanahy fito ao amin'ny Apokalipsy 1:1-4 io ihany, ny fanaovan-jiro fito Apokalipsy 1:1-12, ny kintana fito Apokalipsy 1:1-9, ny tombo-kase fito Apokalipsy 1:5-9 ary ny maso fito Apokalipsy 1:5-9. Misy anjely fito sy tropetra fito
amin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa, nikotroka fito amin'ny apokalipsy toko fahafolo andininy fahatelo, nilo fito sy diadema fito amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo, anjely fito sy nyloza fito amin'ny apokalipsy dimy ambin'ny folo andininy voalohany, tendrombohitra fito amin'ny apokalipsy fito ambin'ny folo andininy fahasivy, ary ny mpanjaka fito amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andininy fahafolo. Reny zavatra nomena anareo reny raha lasa nabavy malala zay nomena ao anatin'ny aingakaingana mola izy, kanefa dia ilaina ho fehezina satria ho ampiasaitsika zany mandritra n'ity fandinenan'ny bokin'ny apokalipsy ity dia ianara. Raha ohatra ka tsy azonao zany tamin'ity fotoana ndray mandeha nyresana taminao ty dia azonao atao ny manantona anay, manontany anay dia miresaka mivantana isika, afaka mifampita tsara, miresaka miatrika mifanatrika mba ahafana mifampita fahalalana. Saorany ianao tamin'ny fanarahana an'izany teny zany ary ankasitrahana ny amin'ny fanorantenanao, fa rapitso isika dia anaraka aloha hevitra manaraka indray hoe rafitry ny boky apokalipsy. Androany andao faranantsika mivavaka ny fotoana. Rainay malalo, tsy mitsarotra zay ny misotra anao ny fitahina sesilany zay atolotrao. Mankasitraka satria Andriamanitra fitiavana ianao. Lalina tokoa ny zavatra zay nianaranay, maneho zavatra sarotra takalina kanefa tompo sokafo ny sainay ary omeo ny fananao zay taridalana anay. Ka ho fantatray zay resanao amin'ny bokin'ny apokalipsy, ho fiainana mandrakizay ho anay zany amin'ny anaran'i Jesosy.